Manao antso amin'ireo mpitondra isan'ambara tonga n'ireo tompon'andraikitry avy eo anivon'ny Epp Miadana Ambohitrimanjaka sy ny ben'ny tanana ao an-toerana satria dia raha tanteraka ary simba ihany koa izany Epp ao an-toerana izany. Raha tsy misy ny fanamboarana ity fotodrafitrasa ity raha araka ny loharanom-baovao dia mahatratra any amin'ny 500 any ho any ny ankizy tsy afaka mianatra rehefa ho avy ny fotoanan'ny orana. Misy adraolana govana ankehitriny ny Epp Miadana Ambohitrimanjaka satria dia potika ary simba tanteraka zara raha azo ianarana ny efitrano fianarana eny an-toerana. Tafo mitete, rindrina mepaka sy maloto, varavarana potika plafond sy valindriana loha, ireo no vatan'ireo kolonga kely eny amin'ny Epp Miadana Ambohitrimanjaka raha tsy misy ny fandraisan'andraikitra haingana ataon'ireo manam-pahefana ary malala tanana sy mponina eny an-toerana. Araka ny nambarana Andriamatoa Randriatsitovana Raherson ben'ny tanana Ambohitrimanjaka dia efa nisy ihany ny fanampiana izay nataon'ny commune sy ny ezaka nataon'ny ray aman-dren'ny mpianatra kanefa dia tsy asehaka ny fanamboarana izay mitetina hatrany amin'ny 10 tapitrisa ariary izany. Mankalaza ny 570 taona ny sekoly Epp Miadana izany zao Ambohitrimanjaka. Io nefa dia nisy ny fitadiavana fanampiana sy ny sisa tao anatin'izay. Nefa ny somary sahirana kely ihany ny commune sy ny FRAM dia nietsaka izany izy ireo tamin'ny fananaovana an'ity trano ity. Hita ny faratsiny zao trano zao efa betsaka ny potika ary izany 570 taona izany efa ngeza dia ngeza. Eo indrindra no hamarinanay hoe izany trano izany tokoa ny voan'ireo ministra, ireo CSR, ireo directeur be da be izay ao amin'ny toerana ambony ka eo indrindra no miantso azy zay amin'izao fotoana izao mba hanampy ny commune sy reto FRAM sy mpampianatra reto mba hamita an'ity trano ity satria raha tratra ny cyclone tokoa ireo dia simba ary ny mpianatra raha dia ao anatin'ny orana ny tetia no mianatra. Koa marina fa hoe sekoly ray Epp Miadana ary tia na Ambohitrimanjaka eo indrindra no misy 470 zany ny sekoly eto kanefa dia tia no manamarika anankiray vakoka mihitsy izay tsy azo ovana nefa tsy maintsy hatsaraina ka dia mangataka ny malala-tanana sy ireo olona rehetra zany mba hifanampy amin'ity fanaovana an'ity sekoly ity. Araka ny nambarandramatoa razana manana Kristine talen'ny Epp Miadana Ambohitrimanjaka dia manao antsova amin'ireo zanaka Ambohitrimanjaka ny toerana sy ireo any am-pelezana izy ireo mba hifanimetanana amin'ny fanarenana ity sekoly ity satria dia olomanga maro zanaka Ambohitrimanjaka no efa nandato fianarana teto amin'ity sekoly ity ary tsy vitsy tamin'izy ireo no mitan'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Araka nambarany hatrany dia raisina avokoa rehefa fanampiana izay azo aterina eny an-toerana na eny amin'ny Otiva Ambohitrimanjaka.